Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falamiarahaba antsika ariako malala tratra ity talata fahavalo amby roapolo ny volana aprily ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny bokin'ny Daniel toko fahatelo andininy fahaefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Daniel toko fahatelo andininy fahaefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia talanjona Nebokadnezara mpanjaka ary nitsangana faingana izy ka niteny tamin'ny mpanolotsaina hoe motsy telo lahy mifatotra va no natsipitsika tao anatin'ny afo? Dia namaly ny mpanjaka ireo ka nanao hoe marina zany ry mpanjaka ary hoy izy ka no indro aho mahita efadahy tsy mifatotra mandehandeha ao anaty lafaoro nefa tsy maninona akory izy ary ny fijery rehefa efatra dia toa zanak'Andriamanitra. Dia nanatona ny varavaran'ny lafaoro misy afo mirehitra Nebokadnezara ka niantso: ry Sadraka sy Mesaka sy Abednego mpanompon'Andriamanitra avo indrindra, mivoaka avy aty. Dia nivoaka avy tao anatin'ny afo Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Dia nifanatona ny solompanjaka sy ny mpanapaka sy ny gôvernora ary ny mpanolotsaina ny mpanjaka ka nahita ireo lehilahy ireo fa tsy nanan-kery hampaninona ny tenany akory ny afo. Na nisy singam-bolony kaingona tamin'ny lohany, na niova ny lobany ary tsy nisy fofona akory taminy. Nebokadnezara niteny ka nanao hoe isaorana ny Andriamanitra Sadraka sy Mesaka sy Abednego zahay. Naniraka ny anjeliny hamonjy ny mpanompony izay natoky azy, ka nandika ny tenin'ny mpanjaka ary nanolotra ny tenany tsy hanompo na hivavaka amin'ny andriamanitra hafa afa-tsy Andriamaniny ihany, ka dia manao lalàna fa ny fokom-pirenena sy ny firenena sy ny samy hafa fiteny rehetra izay manao teny tsy mety ny amin'ny Andriamanitra Sadraka sy Mesaka sy Abednego dia ho tetitetehina ary atao trano fivoahana ny tranony fa tsy misy andriamanitra hafa mahavonjy tahaka izao. Ary Sadraka sy Mesaka sy Abednego dia nasandratry ny mpanjaka tamin'ny Babilôna sy ny fehiny. Ray masonao manomasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tantaran'ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego izay saika fantatry ny ankamaroantsika tany amin'ny sampana sekoly alahady ity mofinaina ho antsika ity, izay iresahana na ny pazana azy telo mirahalahy tao anatin'ny lafaoro mirehitra sy mivaivay kanefa tsy nampaninona azy telo mirahalahy akory zany. Dia asehony ity andininy ity izay vitsivitsy ny andininy fahaefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo mikasika ny hoe inona moa ny fandresen'ny mpanompon'Andriamanitra. Inona ny fandresen'ny mpanompon'Andriamanitra? Amin'ny ankapobeny ny olona rehetra dia samy te ho mpandresy avokoa, tsy misy te ho resy zany satria ny olona rehetra dia maniry ny handresy, mandresy ny sarotra, mandresy ny fahavalo, mandresy ny aretina, mandresy ny zava-manahirana, mandresy amin'ny olana maro isan-karazany ary zava-dehibe amin'ny olana atao ifandresena. Ary eo anatin'izany izay indrindra no anankiray tenin'ny Soatra Masina hoe manoatra noho ny mpandresy isika satria fantatry ny olombelona, irian'ny olombelona mafy mihitsy zany hoe ho mpandresy zany. Tsy ny fandresena akory ny ratsy mazava ho azy fa ny kristianina dia zanaky ny mpandresy, ny mpino dia natao handresy, ny zanak'Andriamanitra dia mpandresy. Fa raha mamaky ety andininy ity tsika, inona ny tena fandresentsika marina? Inona ny tena fandresentsika? Eto dia misy lafin-javatra vitsivitsy izay asehony ity andininy ity ny amin'ny fandresen'ny mpanompon'Andriamanitra. Voalohany indrindra dia hitantsika amin'ilay tantara andininy fahaefatra amby roapolo sy ny ka hatramin'ny fahatelopolo fa ny fandresen'ny mpanompon'Andriamanitra dia ny fandresena ny fizaham-toetra. Fandresena lay memy ny fizaham-toetra. Fizaham-toetra eto no anambarana tsotro zao, mizahana toetra
Sedraka sy Mesaka Abednego. Navelan'Andriamanitra handalony memy izy. Navelan'Andriamanitra handalony memy izy. Saingy ao anatin'ny memy fizantoetra io de tsy namela azy irery Andriamanitra. Hoy ny filazany Nebokadnezara hoe tena ohatran'ilay tsy moa fa tsy zanak'Andriamanitra ny fahaefatra. Zany hoe aseho ny ety andininy ity zany fa izao ny mpanompon'Andriamanitra tsy hoe avelan'Andriamanitra irery ao anatin'ny memy, ao anatin'ny sarotra, fa ao anatin'ny fizantoetra izay avelan'Andriamanitra lalovan'ny mpanompony de miaraka aminy ao koa Andriamanitra. Miaraka aminy ao koa Andriamanitra. Raha ao anatin'ny fizantoetra isika de aza eritreretina manao hoe manao tazan-davitra Andriamanitra. Tsy manao tazan-davitra Andriamanitra. Raha ohatra ka mamaky isika ilay Salamo 2:1 Jesoa miteny teo amin'ny hazo fijaliana manao hoe Andriamanitro, nahoanany de mahafoy ahy ianao, nahoanany de mahafoy ahy, nahoanany de avelanao ao anatin'ny sarotra samirery, nahoanany de toy ny sanatria arianao aho. Tsara manamarika amin'io Salamo 2:20 io, manararaotra kely sika eto manazava, ny Salamo 2:20 mamperitreritra satria io de atao hoe salamony toy ny salamon'i Jesosy, salamony tononon'i Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana. Nahoanany de mahafoy ao anatin'izao fizaham-toetra zao ianao. Tena nahafoy ny Andriamanitra tokoa ve Jesosy tao anatin'ny fizaham-toetra io? Sa inona ny tiany Jesosy tenenina? Hoe nahafoy azy ve sy mahafoy ny olona ao anatin'ny fizaham-toetra fe Andriamanitra? Amin'ny andininy fahaenina amin'io Salamo 2:20 io dia misy an'izao teny zao manao hoe olitra aho fa tsy olona, olitra aho fa tsy olona. Ndraindray moa atao hoe kankana vera fa tsy olona. Raha miteny hoe olitra aho fa tsy olona, ilay teny hoe olitra amin'ny teny hebreo romany dikany fa tsy Roma loatra ny ampiasain'ny Salamo 2:20 io fa tôla zany hoe milaza toy ny olitra ihany izy fa toy ny ataontsika hoe ohatran'ireny paozina karazana atao hoe bibitsonjo reny. Dia io karazana biby anankiray io zay atao hoe tôla vers cramoisi hoy ny mahazatra antsika amin'ny teny frantsay. Dia izy io dia miakatra rehefa mampiavaka an'izy io dia rehefa anatody izy de miakatra eny ambony hazo, miakatra amin'ny hazo tsy lehibe akory efa kely, dia miakatra eny amin'ny hazo ary rehefa mahazo toerana milamindamina tsara izy eo amin'io hazo io zay azahoany antoka fahafahany manatody de mijanona eo izy. Ary rehefa manatody eo izy mampiavaka azy rehefa tafakatra an'iny hazo iny, zay mahatonga ny hoe sarin'i Jesoly toy ny teo amin'ny hazo fijaliana izy. Dia rehefa miakatra amin'ny hazo io izy ka manatody de mijanona 3 andro eo izy eo amin'io hazo io de manatody izy. Ary raha vantany vavy manatody izy de maty. Ary ny vatany de manjary sakafon'ireo io lay atody sy toka sakafon'ireo zanany kely ireo zany, mivoaka ranoka menamena. Ileo tahaka le tenen'i Isaia mpaminany hoe le hoe jaky, hoe na de tahaka ny jaky aza ny fahotanareo. Io biby raha teo, i tôla raha teo no fakan'ny jiosy lamba ranoka menamena, io no fakan'ny jiosy ranoka menamena, fanaovana loko jaky, fanaovana loko menamena be zany, andokoana lamba sy ny tahaka zany. Dia izay le hoe tahaka n'ity lay tôla ity, le olitra ity, le olitra fa tsy olona. Zany hoe Jesosy no toy ny teniny manao hoe olitra fa tsy olona. Zany hoe natao hosorona mba hamelona ireo zanany. Zay lay tôla teo, maty izy, maty eo amin'ny hazo, maty nanaiky mba hitondra fahavelomana ho an'ny hafa. No zany dia tsy hoe nafon'Andriamanitra akory Jesosy fa nitondra fahavelomana ho antsika, nitondra aina vaovao antsika. No zany dia Andriamanitra tsy manary ny mpanompony ao anatin'ny fizaham-toetra. Ary eto asehon'ny bokin'i Daniela fa
eo Andriamanitra mamela antsika andalo fizaham-toetra izy saingy zao miaraka mitondra amintsika amin'ny fizaham-toetra izy ka tsy rentsika akory ny fangery ny fizaham-toetra no mitazana antsika manao hoe mafy zany zavatra lalovany zany mpanompon'Andriamanitra zany fa isika kosa manam-piadanana satria miaraka amin'Andriamanitra ny fiadanana tsy miankina amin'ny toerana misy antsika akory fa naty ao anatin'ny memy azy izy efatra amin'ny rahalahy izy telo amin'ny rahalahy moa zany eo de zao ny adany izy satria mantsy eventsika fa ny fiadanana miankina amin'ny toerana miankina amin'ny zay ananana miankina amin'izay toerana andraikitra ndraindray eventsika hoe zany ny fiadanana fa ny fiadanana tsy zany fiadanana dia azon'Andriamanitra omena ny mpanompony naiza misy azy na dia ao anatin'ny fizaham-toetra ary izy ary indray tsika rehefa mijery ny olona mandalo fizaham-toetra sanatria noho ny aretina sanatria noho ny asana tahaka izany de eritreretintsika ho mijaly mafy izy eny tokoa mijaly izy amin'ny hitazanantsika azy fa rehefa ao aminy tompo rehefa miaraka aminy ny tompo de zao manam-piadanana mandrakariva izy zay nasiona teditsy ohatra masina ity ny fandresena ho an'ny mpanompon'Andriamanitra de zao fandresena ny fizaham-toetra satria miaraka amin'ny Andriamanitra tsy memy akory ny tompony teny farany fa Andriamanitra fa ny faharoa zay aseho ny teditsy ohatra masina ity koa ny amin'ny fandreseny ny mpanompon'Andriamanitra tsy hoe fandresena ny fizaham-toetra ihany ilay izy fa nahatonga fandresen'ny voninahitr'Andriamanitra zany hoe lay fandresena zany eto tsy hoe iny eny fa niondrika tamin'izy efatra amin'ny rahalahy Nebokadnesara iny izy fa niaika azy efatra amin'ny rahalahy hoe dadana izy efatra amin'ny rahalahy izy telo amin'ny rahalahy andray izy telo amin'ny rahalahy de tena mafy be tsy zay loatra sanatria tsy voninahitr'olombelona ny hafaran'ny antsoina hoe fizaham-toetra raha voninahitr'olombelona ny hafaran'ny fizaham-toetra tsy fizaham-toetra izy fa voninahitr'Andriamanitra ny hafaran'ny fizaham-toetra ary tena nanjary nanao fanekemponoana mihitsy tena tonga nanao fanekemponoana mihitsy Nebokadnezara eto nanao hoe isaorana ny Andriamanitra Sadraka sy Mesaka ary Abednego izay naniraka ny anjely ny hamonjy ny mpanompony zay matoky azy lasa toy ny aiky nanao fanekemponoana mihitsy izy ary nitaona ny olona hanaja ny Andriamanitry Sadraka sy Mesaka ary Abednego zava-dehibe ravako malala zany alefasakatsaina hoe tamin'ny voalohany ny Andriamanitra Sadraka sy Mesaka ary Abednego dia miverina ao Andriamanitra tsy izy hoe diso ny vavahan'ny Sadraka diso ny vavahan'ny Mesaka sy Abednego diso ny vavahan'ny izy telo amin'ny rahalahy reo dia natao tao anaty lafaoro izy telo amin'ny rahalahy saingy eto dia tonga ny vavahana mihitsy nanao lalàna mihitsy adiny 720 nanao lalàna mihitsy Nebokadnezara manao hoe zay rehetra manohitra ny fivavahan'ny Andriamanitra Sadraka sy Mesaka ary Abednego dia ravana saziana rehavako malala ny fiafaran'ny fizaham-toetra de zao tsy ny voninahitritsika fa mahatonga ny manodidina antsika hanome voninahitra an'Andriamanitra fandreseny ny mpanompon'Andriamanitra de mahatonga ny voninahitr'Andriamanitra misandratra mahatonga ny voninahitr'Andriamanitra misandratra zay ny fandresentsika tsy ny voninahitritsika fa ny fandresentsika ny voninahitr'Andriamanitra miseho sy miariary zay zany zavatra faharoa zay aseho ny tenditsy ohatra masina ity ny fandresen'ny mpanompon'Andriamanitra dia mandresy ao anatin'ny fizaham-toetra izy tsy mampaninina azy zay fizaham-toetra avelan'Andriamanitra lalova satria miaraka amin'ny Andriamanitra maty ho azy Jesosy maty ny solo antsika Jesosy nanome aina antsika Jesosy fa ny faharoa de zao miseho ny voninahitr'Andriamanitra ary ny fahatelo farany ny fandresen'ny mpanompon'Andriamanitra dia ny fitahin'Andriamanitra ao anatin'ny fiainan'ny mpanompony nefa raha ny fiainan'izy telo amin'ny rahalahy de zao nasandratra izy hoe andininy fahatelopolo hoe ary Sadraka sy Mesaka sy Abednego de nasandratry ny mpanjaka tamin'ny Babilôna sy ny feony sy ny fehiny zany hoe nanjary lasa neken'ny olona teny no ajain'ny olona nasandratr'Andriamanitra izy rehavako malala ny tanjona tsy ny fisandratantsika akory fa ny tanjona de nisehon'ny voninahitr'Andriamanitra saingy zao
rehefa miseho ny voninahitr'Andriamanitra de manjary fiasan'ny voninahitr'Andriamanitra isika ka tsy diso anjara fitahiana eo amin'Andriamanitra. Manjary fitaovana isika zay ny mpanompon'Andriamanitra, manjary fitaovana manome voninahitra an'Andriamanitra, manjary fitaovana hiariarian'ny voninahitr'Andriamanitra ka mandalo zavatsarotra. Tsaroantsika tsara mihitsy ny ao amin'ny Jaona, Lazarosy natsangana tamin'ny maty, nandalo ny fahalovana na hoy ny filazany manodidina azy efa efarany zao, efa maimbo izy zao, nandalo ny fahafatesana, nandalo ny karazam-pahatorana isan-karazany, nefa hoy Jesosy manao hoe tsy fahafatesana n'anton'izao fa anehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Nandalo ravizany toetrany kosa Lazarosy, saingy zao ny hafarany dia fahavelomana. Tsy io ihany, Jaona koa mitantara, tsaroantsika tsara lay jamba am'firazantsaraka ny Jaona, lay niteneny nametra-panontaniana ny Jesosy manao hoe iza nanoty ity lehilahy ty sa ndray aman-dreniny? De hoy Jesosy tsy io lehilahy io tsy ndray aman-dreny fa anehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Nandalo ny aizin'ny fahajambana lay lehilahy mba hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra. No zany de izao mety mandalo zavatsarotra isika hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra, saingy ao anatin'ny zavatsarotra lalovantsika io eo Andriamanitra. Ary ny fiafaran'izany nefa de zao fandresina. Ny afaka malala toko antsika ary ity andiny tsotra masina ity, mba hatsokivy isika ao anatin'ny fizahantsoetra, tsoketraka isika ao anatin'ny zavatsarotra, havelan'Andriamanitra lalovantsika, fa fandresena ny fiafaran'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra, fisandratana ny fiainan'ny ny fiafaran'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra de izao manana raha-faharetana. Aza miova hoy ny Paoly mantsy andreo kristianina tao Korinto, maharety ianao, aza miova. Afaka malala aza miova amin'ny finoana na inona sehatra hainao de matoki fa ny Andriamanitra ao eo akaikinao, te hampiasanao ho fanehoana ny voninahiny ary tsy hanadino anao velively, tsy hanary anao velively fa mahareta amin'ny finoana. Ivavaka sika. Tompo ao misaotra anao zay noho ny amin'ny teninao zay mampahery anay, manazava aminay fa ny fizahantsoetra de lalovana vetivety ihany, fa ny fandresenao aminao Andriamanitra maharitra mandrakizay. De mivavaka zay Tompo, ampaherezo mba tsoketraka ao anatin'ny fizahantsoetra, ampaherezo mba hanapaharetana ao anatin'ny fizahantsoetra, ampaherezo mba hanam-pifaliana ao anatin'ny fizahantsoetra, satria eo akaikinay ianao. Dia atao fiasana ny fanehoana ny voninahitra ao zahay, ary atao ka mandalo zavatsarotra izay de fantatra fa zay zakanay ihany no avelanao andalo, mba hanehoana ny voninahitra ao, sy hanehoanao fitiavana hisandratanay ho eo aminao. Da io ny tontolo andronay Jesosy, ho tontolo andron'ny fandresena, ta io ny asanay, ta io ny fanorinay, ta io ny fikelezanay nanay, taovy mitoetra betsaka ao aminao Andriamanitra, de omeo anay ny herim-po hifaly mandrakariva amin'ny fanarahana anao. Jereo Jesosy reo manana ady am-panahy, jereo reo tokantrano mandalo fizahantsoetra, aoka ho tahaka ny Sadraka sy Mesaka ny Abedinego, ataovy mandresy, aoka hiara-monina amin'izy ireo eny, ho tsapany manodidina ny tsirairay amin'ireny tokantrano mandalo fizahantsoetra reny, fa ao ianao mampandresy. De jereo Jesosy reo manana fahasahiranana, jereo koa reo marary, ampaherezo, sitrahano, ataovy mahita fahagagana. Jereo ny ray aman-dreny, jereo reo mpianatra ao anatin'ny fiomanana amin'ny fanadinana, mitahy azy ireny ianao Jesosy. De jereo ny tanindrazanay izay tianay sady tianao hanjaka eto ny fandriampahalemana, ny fiadanana, ny fifaliana, dia manonona ny fiadanana aminay tsirairay avy. Zahay Jesosy. Amen.